tsy ny resaka fampandrosoana kosa no mahamaika ny olona manatona ny ben'ny tanàna fa ny resaka olana ara-piarahamonina toy ny atitandy indrindrindrindra ho an'ny commune Imeritsiatosika manokana dia ny 800 ny raharaham-pihavanana iendriketany dia mifandraika amin'izay olana amin'ny tany izay araka izao afanadediana manaraka izao. Anisan'ny andraikitra goavana sahan'ny ben'ny tanàna ny fampihavanana ny disadisa-piarahamonina eo amin'ny tanàna iadidiny. Ho an'ny commune Imeritsiatosika izao dia fotoana betsaka tokoa no atokany ben'ny tanàna amahana ny olana tsotra izany hoe tsy misy von'olona tonga eo anatrehany toy ny aditany izay maro tokoa. Karaha ataoko hoe roapolo ny raisiko ny vato isanjato amin'ireo olana ara-tany daholo. Ny roapolo isanjato zavatra madinidinika sy tsotsotra eny. Fa ny ankamaroany izany rehefa mamaha olana tahaka izao misy olona manatona tsy maintsy olana ara-tany foana matetika. Izany hoe raha ny olana mandany eto amin'ny commune vitsy izany olona mba hoe manatona hoe ahoana ngamera ny resaka fampandrosoana sahala izao tsy dia any loatra ny olonany io. Fa raha manatona anao izy dia matetika resaka olana ara-tany. Io hoe raha Madagasikara izay daholo zavatra misy. Izany hoe goavana be ilay olana ara-tany mahakasika izay. Ankoatra ny fampihavanana ataon'ny commune dia anisan'ny vahaolana amin'izay resaka aditany marobe izay ihany koa ny fisian'ny birao ifotony fananantany na BIF raha nambaran'ny ben'ny tanànan'ny Imeritsiatosika hatrany.